Amin'ity andro Alarobia 7 Jona 2024 ity havana dia filazantsara araky ny maka toko faha 120 andiny faharoapolo ka hatramin'ny faha 720 no anjara amin'ny finainantsika. Maka toko faha 120 andiny faharoapolo ka hatramin'ny faha 720 dia tsika iombavaka. Sotranao zay raha eo fa sitraka anay ny anome anay ny teninao zay sakafo anay tokoa, satria tsy ny mofo ihany no mitondra fahavelomana ty anatinay, fa ny teninao dia ny teninao dia mahary anay ao amin'ny fiainam-baovao sy mampandroso anay ao amin'ny fahatsarana amin'ny fiainanay manontolo. Koa mameza anay ianao ny teninao aminay mba afantaranay fa ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamanao amin'ny nofo rehetra. Saotra Jesosy, amen. Ampitombona amintsika rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ny Maka toko faha 120 andiny faharoapolo ka hatramin'ny faha 720 no anjara mofinaina ho antsika. Aoka hiaino zany amin'ny anaran'ny Tomposika. Ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hita fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera natsia ka nanao tamin'ny hoe raby ô, ino efa malazo ilay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namarika ka nanao tamin'ny hoe manana finoanan'Andriamanitra. Azaiko aminareo marina tokoa, nahazovo ny laza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindà ka menjarahana ny ranomasina ka tsy hanana ampony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azo an'izany. Koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia minoa rehefa nandray anareo dia ho azonareo izany. Ay masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Manana finoanan'Andriamanitra. Andiny faharoapolo tapany farany ho Jesosy raha namaly ny mpianany izy rehefa nanontany ny mpianany hoe le aviavy ny zoninao nge Jesosy le omaly iny indro maina hatramin'ny fakany. Tsy nalazo fotsiny ny raviny fa maina hatramin'ny fakany. Zany hoe potika sy rava tantera zany ilay aviavy zay tsy nahitany Jesosy voa tao aminy. Riavana mamperitreritra sy mampandiny teny zany fa maninona moa Jesosy no nanozona ity aviavy ity. Riavana sanatria ny vavy dia hatramiko sy aminao koa ve zany fanozonan'i Jesosy zany sanatria an'izany. Ozona ve zao valanaretina zay tsy mety visy fifanarany zany? Sanatria izany. Eto dia manolotra vahaolana ho antsika ny tompo ny amin'izao zavatra tena mampanahirana ny sain'ny olona na dia ny manam-pahaizana sy ny manan-katao aza sahirana mihitsy amin'izao zava-misy eto amin'ny zao tontolo zao. Inona ny tenin' Jesosy? Manana finoanan'Andriamanitra. Manana finoanan'Andriamanitra. Riavana. Zany koa ny tenin' Jesosy sy aminao amin'izao fotoana sarotra sy manahirana izao. Manana finoanan'Andriamanitra. Riavana. Asehon'i Jesosy eto fa na inona angatanareo amin'ny finoana dia azonareo izany. Inona angatahana amin'ny finoana dia azonareo izany. Ka zany ihany fa raha mino anareo hoe fa tsy hanahana ka manao zavatra ray dia totosa hatsaka ny sandavany zany. Zao tontolo zao ary avana miteny an'izao hoe azafady fataoko amin'ny teny frantsay le izy vouloir c'est pouvoir. Vouloir c'est pouvoir. Ny zavatra linao sy tadiavinao fatratra dia tanteraka rehefa tozo sy miezaka amin'izany ianao. Maika moa raha tanterahanao ny finoana ny zavatra rehetra tsarovindray ry havana fa io finoana io no andrasan'Andriamanitra sy amiko sy amintsika rehetra.
ny zavatra rehetra ny efa vita avokoa e, efa vita n'Andriamanitra avokoa, tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka raha mino an'izany ianao, matoky an'izany ianao, dia afinan'Andriamanitra ao amintsika koa zany fahaizan'Andriamanitra zany. Omatsy ny soratra masina hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino, koa manana finoana izasy ianao. Jesosy dia piditra zany hery sy faherezana sy ny fahalalana sy fahendrena zay nisy tao amin'izany, raisitsika amin'ny finoana azy zany, raisitsika amin'ny fankatoavana azy zany, raisitsika amin'ny fanatanterahana amin'ny teniny zany. Satria zay mino an' Jesosy dia manoatra noho ny mpandresy, zay matoka an' Jesosy dia tsy tapi-dalakale, satria Jesosy mihitsy nefa niteny aty amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fariany, nefa minoa na matokia ho Jesosy fa zaho efa naresy zao tontolo izao. Koa aza taitaitrytsika amin'izao zavatra mitrangy rehetra zao fa ankataon'ny tompo hoe tompo ao ampitombo ny finoko, akasena miozigozina koa ny finoanao dia vonjeo aminy tsy finoko, fa tsy mba lalo-dalovana i Jesosy io Andriamanitra toy ny vavaka ny Andriamanitsika, ary Jesosy mihitsy nefa niteny ninninona angatanareo amin'ny anarako dia ho azonareo izany. Koa mitiandra mity manana finoana an' Jesosy sasy ianao, manana finoana, satria moa misy zavatra mahagaga tsy hain'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Koa aza miady rery ianao amin'ny ataonao, aza miasa rery ianao, voaka ianao hiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny ataonao kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Jesosy rahateo efa niteny hoe raha misarakamika anareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Koa mity andro an'ity ry havana, mba hiteny tahaka ny Paoly apôstôly koa zasy ianao manao hoe mahay zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy, ka miteza hitoetra tsara amin'ny finoana, miteza atoky an' Jesosy. Jesosy rahateo tsy te hisaraka amintsika fa te hamomba antsika manakariva, nina moa tsika manaiky ho iraka sy manatanteraka ny teny hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Indroa momba antsika manakariva teo amintsika rehetra ane izany tenin'Andriamanitra zany amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany, misaotranao zay satria velona amin'ny fanantenanay, tonga miarina amin'ny finoanay, dia mantoky zay fa hainao ny mampandresy anay ny amin'ny zavatsarotra zay lalovanay aty amin'ity zao tontolo zao ty, dia ny fitiavana bebe anao zay sy fitiavana ny hafa ara-pianakoho zay tiana dia mifahavalinay azy. Dia sitrakay ny ara-vavaka hoe anay izay ny an-danitra, masina ane ninaranao, mitonga ane mifanjakanao, ataone silaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mino an'iny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay zay meloka taminay, ary iza mitondra anay mifankaparaha fa manafanay amin'ny ratsy, manao mifanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahany tompo amintsika ane sotrodrano izay tanterahana amin'ny anaraisana ka fanamasina zao raiso amin'ny fonina sy fanantenana zany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ane amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana, matoky izay niantso anareo sady izany niantso anareo ary ampandrisanareo aty amin'ity zao tontolo zao ty. Minoan' Jesosy tompo dia andesy ianao amin'ny zavatsarotra zay atrehanao. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anarana iray zanaka ary fanamasina. Amen.